isika zanak'olombelona mialohan'ny foronon'Andriamanitra antsika dia ny foronona aloha tsika tao amin'ny fanahy fa tsy tonga dia lasa olona tsika atao amin'ny fanahy. Raha mamaky ianao ny Genesis toko voalohany ny 19:20 dia fotoana anankiray izay namoronan'Andriamanitra ny olona tao amin'ny tontolo ara-panahy. Satria tamin'iny fotoana iny tsy mbola nisy olona fa eritreritr'Andriamanitra. Eritreritr'Andriamanitra ozy izy hoe ndeha isika amorona olona, mbola tsisy olona zany tamin'iny. Genèse 1:26 ndeha tsika ozy amorona olona, mbola nikonokononona tao zany atsika fa mbola tsy créé. Fa tary amin'ny Genesis toko 2 dia ny 7 nanomboka teo Andriamanitra vao naka tany dia nivolavolaina ozy izy ny Baiboly. Ny fofonaina mahavelona ozy tamin'ny vavaorony dia lasa fanahy manana aina ny olona. Teo zany atsika vao ny foronona. Matetika resako anao indraindray anao io mifanena amina lehilahy na vehivavy anankiray dia tonga dia tafiteny ianao hoe karaha olo efa fantako ty olo ty. Mety olona io afrikanina, mety malagasy, mety tsy haiko mety inona, vao hitanao indray mandeha izy dia tonga dia taitra kely zay anao agnatinao agny hoe ohatran'olo efa fantako. Nefany ce n'est que la première fois. Ndraindray koa tsika misy toerana koa andehanantsika, ohatra hoe mandeha tsika amina tanàna anankiray zay mbola tsara nandehananao raha tsy voasambany vao teo, fa ohatrany misy zavatra miteny agnatinao agny zany hoe ohatrany efa teto za. Misy raha karahan'izany amin'ny fiainantsika io ndraindray. Averiko indray mandeha misy olona ho za hitanao dia ohatrany efa fankazatra be aminao zany. Ary mahagaga tokoa fa misy olona ohatra hoe vao mifankahita androany, vao mifanena androany dia fa karaha lefa olo fa mifankafantatra efa ela be. Ohatrany tonga dia mety be zany le fiarahanareo. Ohatrany misy zavatra ohatrany mifandray zany. Igny le tontolo ara-panahy efa nifankahitanareo taloha fa vao androany nareo vao nifankahita. Iny Andriamanitra ny ianao. Dia ao amin'ny Salamo 4 dia ny 9:5 izy kao niaraka aminao baibolinao mondao mba sokafantsika vetivety. Salamo 4 dia ny 9:5 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo 4 dia ny 9:5 amin'ny anaran'i Jesosy. Psaume 4 vetivety ozy le ten'Andriamanitra hoe inona moa ozy izy, tsy tadidiko le verset fa diso le note koa. Inona moa ozy izy ny zanak'olombelona, inona ny olombelona no atsiarovanao azy, ary inona ny olombelona no amanginao azy, fa efa nataonao ambany kely no Andriamanitra izy. Izy amin'ny baibolitsika nataonao ambany kely no Andriamanitra izy ary efa nisatroanao voninahitra sy fiandrianana. Zay ny olombelona zay. Inona ozy izy ny olona no atsiarovanao azy. Rehefa tsara fa misy karazany anankiroa ataony olona dia aveo hoe zanak'olombelona. Inona ozy ny olona no atsiarovanao azy ary ny zanak'olombelona no amanginao azy fa efa nataonao ambany kely no Andriamanitra izy ary efa nisatroanao voninahitra sy fiandrianana. Tadio tsara fa tsy natao hoe nitovy amin'Andriamanitra fotsiny ianao, fa raha vakinao ny Genèse 1:28 dia nirahana koa tsika eto ambony tany eto mba hidomine, mba hagnino hoe mila mahiratra zany ny masom-pananao io hoe anao dia vehivavy natao hidomine, anao lehilahy natao hidomine zany ianao. Dia zay natonga nanampianatra anao tamin'ny Alahady. Raha tadidinao za fa tamin'ny andron'ny Paoly apôstôly mosoara karaha ity navitanjareo namindragna hery. Mosoara afaka nitondra hery satria ny dominenjareo hatramina mosoara. Natoroko anao koa avo amin'ny fotoana midana mba malaka rano, natoroko atsika igny mangala ho rano, afaka dominenao koa io.
dia natoroko anao ndray mandeha fa ny rano a no agnisan'ny langage malaky be ahafahan'ny fanahy mifandray. Vakio ny Baiboly amin'ny Genèse toko voalohany, andiny voalohany, fa tamin'ny voalohany ozy izy nitany foana tsisy endrika aizina ny tambony lalina. Fa ina nytony ny fanahy Jehova namomba tambony rano. Azonao ve raha korako zany e?